Mikasika an'izay antoko mpanohitra izay ihany mitazana ny zava-misy aloha ary tsy mbola manapa-kevitra na hiditra amin'ny fanoherana na tsy Andriamatoa Victor Hong avy amin'ny OFPACPA araka ny nambarany dia mijery sary na ny ataon'ny mpitondra na ny milaza ho mpanohitra ny tenany manamafy ny tokony anovana ny lalam-panorenana ihany koa moa ity mpanao politika ity. Nandeha fifidianana iny tena ny lalam-panorenana tsy ara-dalàna. Raha mijery fizotra ny zavatra rehetrarehetra kehitriny dia miteny ny filoha fa hoe fihavanana jerevony eo amin'ny assemblée korotana ady saritaka teny koa tsika zany aty amin'ny ilany izay mitonona ho mpanohitra inona ny zavatra misy ady savoritaka koa zany aminay zany amiko indrindrandrindra fa za Victor Hong zany tsy dia misy tena fitiavan-tanin-drazana eton'ny olona reo tombotsoa mamaky andreo dia ny intérêt personnel io tsorotorototsika satria mipetraka zany ny fanjakana aleo jeritsika kelikely izy fa ny zavatra efa misy tsy misy zavatra tapaky ny ministera tsirairay ireo raha tsy mandeha any amin'ny filoham-pireneny ka ny zavatra efa tsy mety teo aloha indray zany no eritreretiny ho averina dia mazava ho azy ny toerana misy anay dia any amin'ny mpanohatra mampanohatra tanteraka satria fa tsy manohatra dia mody atao hoe ara-dalàna nefa ifampiresaka isan'andro ny zavatra efa tsy mety